amin'ny alalan'ny fifidianana no akana ny fahefam-panjakana amin'ny tany demokratika fa tsy amin'ny alalan'ny basy sy ny fanonganam-panjakana hoy ny kandida Marc Ravalomanana mitondra larana fa 520 nandritra ny fionany tamin'ireo vahoaka teto an-tany fotsy. Zava-dehibe kosa ny fisian'ny fandriam-pahalemana mba ahafahany tsirairay mamokatra indrindra fa ireo tantsaha eny ambanivohitra. Aloha mandeha amin'izao fomba ara-dalàna sy processus démocratique filazana azy. Mandeha safidy ny vahoaka rehetra. Dia rehefa ny vahoaka miteny hoe ity ny tiana hitondra anay, ity ny afaka hamonjy anay amin'izao fahasahiranana zao tsy fahadiam-pahalemana izao, dia aleo izy nitondra. Aleo isika nitondra. Azonao moa zany. Aleo alalaka tsara, anao ny heviny inona, anao ny asany inona, fa zay teketahana. Fa tonga dada iaro amin'ireo vahoaka ireo, tonga dada amerina indray zany fiainana izy ireo tamin'ny fiainana taloha. Tsy mitsahatra ny mitendry faritra moa ny kandida Marc Ravalomanana mba ho fampahafantarana ny fialatsahan'ny Covid ho filohan'ny Repoblika amin'ny fifidianana ny 7 Novambra ho avy izao sady mampahafantatra ny niviana hoentiny manarina ny firenena.